mianatra eo tongotrao. fa le miaravantsika tanora indray a amin'nyity sabata ity ary dia mbola mamerina ny fiarabana ao antsika hatrany hatrany a amin'izao volana janoary zao tratry ny taony e andeha ary idirantsika ny loha hevitra dia iaraka amerina isika ny tenin'andriamanitra aoreny io zay indray lohateny zay isytonantsika lesona ao anatin'ny fotoana foy kanefa mavesa-danja aoreno io baiko zany a aoreno io isika zany dia baikona anorina fandrandray eo amin'ny fiainantsika zatovy dia ohatra ny voabaiko animba zavatra andrava zavatra ary tsika io tena manimba maro be ny zavatra simban'ny olona ao anatin'ny atanondrana fa zao andramo andao anorina isika zao nolazay ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Zakaria toko faefatra andininy fahenina Zakaria toko faefatra andininy fahenina dia zao ny voalaza tena maly izy ka nanao tamiko hoe zao ny tenin'i Jehova amin'ny Zerubabela tsy amikerina ampahatanjahana fa mifanahiko io ho Jehova tompo maro tsy amikerina ampahatanjahana fa mifanahiko io ho Jehova tompo maro ianao zany raha te anorina te anangan-javatra dia tsy noho ny herinao na ny fahaizanao na ny fahalalanao na ny tsy haikonao fa amin'ny alalan'ny fanahin'i Jehova mila miaraka amin'Andriamanitra isika rehefa manangan-javatra rehefa manorina ary zany ange matetika tsy mampapay atsika tsy mahompy isika satria ohatra hoe tsika ihany manorina dia mirodana dia midaraboka dia fa ahoana ary zany satria ny herinao ny fahalalanao ny fahaizanao no entinao manorina ry tanora namako andao anorina isika ary aza mandrava misy ihany koa dia ohatra ny voabaiko hoe andrava zany amotika ary ny devolony eo ambadika zany fa ndeha tsika tsy andrava e fa ndeha anorina isika aoreny io tsy fantatro hoe inona ny farava teo amin'ny fiainanao teo amin'ny fianakaviana tsy haiko inona ny rava ny amin'ny fianarana ny amin'ny asa tsy haiko inona ny rava andao anao fiaingana vaovaotsika anorina aoreny io hoe tsy mbola tara ry tanora namako tsy mbola tara andao anorina isika miaraka amin'inona tsy ny diplomanao tsy ny fahaizanao tsy hoe ianao matanjaka fa noho ny fanahin'Andriamanitra ka raha mivavaka ianao dia mitenena hoe fanahy eo mehoery a mba afahako manangana an'ity tena mivavaha ianao ny zavatra orina mibavaka ihany a no mahomby ary tsy mirodana dia mirary fampahirizana antsika raha mety misy mitenenao ohatra ny efa mirodana ianao tsia afaka mbola mitsangana ianao ho fanorenana vaovao indray ho anao ary aoreny koa ny hafa fazapotehana izy toy izay no hevitrintsika ao amin'ny manaraka indray azy mianatra eo tongotrao